Tsy mandosara ny viza ireo malagasy monina any Eropa maniry ny azo any Algeria anoana ny Barea ny sabotsy izao. Io ny vaovao navoakan'ny Federasiona Malagasy misahana ny baolina kitra androany alakamisy 20 Janoary. No amafisiny teo anivon'ny masivoan'ny Madagasikara any Paris raha teo io fanambarana io. Efa nanomboka androany ny fametrahany any atoto-taratasy ilaina amin'izany eo anivon'ireo consulat any Algeria amin'ny toerana maro ao Frantsa. Ny sabotsy izao no ifandona amin'ny zareo Mozambikanina ny Barea. Lalao tafiditra amin'ny ampahefadalana ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika. Mila antsika ny mpilalao, toaniny antsika satria ery lehibe ho azy ireo ny fanoanantsika, hoy ny fanentanana nataon'ny Federasiona. Miatra ny filazana loza manambana na ny loko mavo an'ireo toerana amin'ny Lemakatananarivo izay lalovan'ny renirano Sisony manoloan'ny fiakaran'ity renirano ity tato anatin'ny 20 ora izay. Tafiditra ao anatin'izany ny komuna Tsiafa, Androhibeatsahadintsa, Bongatsara, Antanetikely Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Tatoandrefana, Ampitatafika, Ambavahady Tokana, Fenoarivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Nahitana fiakarana 2,20 metatra teo ny ahavon'ny Sisony eo Ampitatafika raha nitatitry ny Apipa. 2,17 metatra kosa ny ahavon'ny Kopy eo Ambomanambola, 2,17 metatra eo Anosizato ary 3,40 eo Bevomanga. 2,70 metatra ny ahavon'ny renirano Mamba ao Ambohidro. Natomboka androany ny fanamboarana ny asa maika ho amin'ny lalam-pirenena faharoa. Teo amin'ny PK40 teo Manjakandriana no nanomboana izany. Ny asa tao amin'izao fahavaratra izao dia ny fanatsarana ny fanamorana ny fivezivezen'ireo fiara, fanotorana ireo lavaka iandronan'ny rano ary ny fametrahana ireo assainissement andehanan'ny rano iarovana ny arabe. Rehefa tsara ny andro dia ny fanamafisana ny couche de base ary ny fametrahana ny tara no asa tanterahina, hoy ny teo anivon'ny Ministeran'ny Asa Vaventy. Isan'ny mampimenimena ireo mpitatitra entana mampitony Antananarivo sy Toamasina moa ny anaty ny lalam-pirenena faharoa ity. Nahazo famatsim-bola 430 tapitrisa dolary avy amin'ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana na ny BAD sy 200 tapitrisa dolary avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena na ny FIDAI Madagasikara nandritra ilay fihaonana tampon'ny mpitondra fanjakana mba hanafoanana ny fahantrana sy ny tsy fanjarian-tsakafo hatramin'ny taona 2020 izay atao any Dakar, Senegal ny 20 hatramin'ny 17 Janoary. Io no fanambarana nataon'ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika androany. Entina natanterahana an'ilay antsoina hoe Pacte National de l'Alimentation et de l'Agriculture ireo famatsim-bola ireo raha nitatitra. Pakady izay entina iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy hatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara.